Zaho apôstôly Tatandraza de candidat natolotr'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Betsaka moa no milaza fa mpaminany sandoka hono. Betsaka koa no manaratsy fa tsy avy am Jesosy Kristy io. Eto aho ry havana malala de milaza aminareo fa za de natsangan Jesosy Kristy tamin'ny maty ary nirahan Jesosy. Ary ny antony nananganan Jesosy Kristy tamin'ny maty de ny hanavitra atsika sady hamonjy atsika. Indrindra fa anafaka ny Madagasikara. Ary zay mihitsy ny tena antony hitsanganako am'izao fotoana zao de ny hanavitra antsika, hamonjy atsika ary hanafaka zao firenenantsika malagasy zao. Ka eto de milaza aminareo fa fitiavan'Andriamanitra antsika malagasy mihitsy ny antony ny fidianana ahy anao filoham-pirenena malagasy ilatsaka président. Hatram'izay ane mbola tsy nisy mpanompon'Andriamanitra nitondra firenena. Taiza moa nahitanareo mpanompon'Andriamanitra nitondra firenena zany? Tsisy. Ireo le ampiasain'ny Satana reo foana nitondra ny firenena malagasy hatram'izay. Ireo mpanao politika, mpamotika, mpanimba, mpandrava firenena, ireo foana nge nitondra firenena hatram'izay. Fa am'izao fotoana zao zany de mba mpanompon'Andriamanitra iraky Jesosy nitondra firenena. De ina ny antony agnenjetsika an'izany? Ina ny faute? Fagnaratsin'olona ve? Sa le fagnenjehan'olona no arahintsika? De zay zany no anakianana nefa zavatra tsy misy. Za te ilaza aminareo fa raha izaho ane miala amin'io zavatra io, ho pertany atsika fa so ihany moa hatreto za tsy kivy. Ary vonona hamonjy ny firenenantsika sy hanavitra ny Madagasikara. Tianao Jesosy rahalahy sy anabavy ary tsy emotra hatramin'ny farany zao fa vonona hamonjy ny Madagasikara. Misaotra am'le hafatra manaraka fa de mbola hitohy hatrany ny hafatra makasitraka to.